Mbola amizay vaovao ny tranga mpiaramonina izay hatrany dia Namoy ainy nisy nitifitra teo akaikin'ny birao fiasany i Nathaly Hedaraly ben'ny tanana HVM ao amin'ny kaominina ambanivohitra Tsianisiha ao anatin'ny distrikan'i Toliara faharoa. Raha ny tatitra nataon'ny filoha lefitry ny antenimierampirenena faritany Toliara dia dahalo raindahiny no voatonona tompon'antoka tamin'ity famonoana ity ary mbola mandeha ny fikarohana azy. Ny andininy makasika zenera no oetiny vola Raha sy tsira kotoarson. No dimanche tamin'ny asabotsy lasa teo tokony tamin'ny 7:10 minitra raha avy ao amin'ilay trano fonenana sy hankombraony izay misy elalelany ao amin'ny 20 metra ny ben'ny tanana ny Tsianisiha Nathaly Hedaraly izay efa 4 mandat amizao fotoana zao ary ben'ny tanana lany tamin'ny antoko HVM koa akaikin'ny ary mbola tsy voasambotra ny tsy navandoza atao hoe rebona nitifitra sy nahafaty an'io zavatra io tanana maramarika etoana fa efa tany gendarmerie sy ny dinabe fa dia nody fotsiny ary nisy ny fifandonana ny mahagaga zany dia miravoravo tanana zany hatreto ny fahitahanay na ny mpitandro filaminana na ny fitondram-panjakana satria tsy voary tokoa mihitsy zany ny ainy olom-boafidy hatreto ka mitaintaindava zany toany sobakaka ambony rihana amizao fotoana zao. Koa eto zahay dia manaitry ny fitondram-panjakana manomboka amin'ny filohan'ny Republika ny Madagasikara, ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta amizao fotoana zao sy ny gouvernemanta tarihiny fa dia tsy mandry fahalemana i Madagasikara indrindra ny distrikan'i Toliara de raha izao ben'ny tanana olom-boafidy olo manga ny firenena efa 4 mandat be zao ny olona nahafono nahafaty anazy dia tsy voasambotra midiky zany ve misy ny tsikombakomba teo am'ilay mpamono sa inona marina tena zava-misy izay anairanay ny filom-pirenena indrindrandrindra amin'ny toe-javatra toy izao.